Midera ny Jehovah ary firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famondrapony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Aleloia. Ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina ny nidera sy ny saotra ary ny voninahitra hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary mandrakizay. Ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavana, ny fitahiana, ny fifaliana, ny fiadanana amin'izao sabata andro fitsarana izao dia hitantsika rehetra ny Tompo, ary izao fanompoam-pihavana izao dia hitondra fahasoavana, hitondra fiadanana ary indrindra amelombelona ny fanantenana ao anatintsika tsirairay avy. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miaraba antsika tratra ity sabata ity. Miaraba ny ankizy, ny tanora, ny lehibe tratra izao sabata izao. Fantatsika tsara, sabata voalohan'ny volana janoary 2024. Miaraba antsika tratra izany taona vaovao izany. Ary maniry, raha maniry ho taona fitahiana, fahombiazana, ary indrindrandrindra ho taona izay ahatonga antsika anakaiky bebe kokoa hatrany n'Andriamanitra ity taona ity, satria fantatsika fa rehefa mandroso ny taona dia kely sisa dia ho avy Jesosy. Dia mirary ny fitahian'ny Tompo antsika tsirairay avy mandritra izao sabata izao. Ho fanomboantsika ny fotoana sy ho fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra dia hiarahantsika manao ny hira faharoanjato, mihira firam-pifaliana.
Anokatra ny baiboly isika ao amin'ny Efesianina 5:1-2. Efesianina 5:1-2. Rehefa hita izany dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa aho ka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy ianareo, ka nanolorany tena no an'Andriamanitra ho fanatitra sy ho fanavotana ary ho anitra kasitrahana. Hotohizantsika ny vaky-teny ao amin'ny Matio 4:7-7. Matio 4:7-7. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka ny toriteny Jesosy ka nanao hoe: mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Zao dia manasanao hiaraka andohalika fa hivavaka isika. Hivavaka isika. Raha nay izay any an-danitro, ianao lay ray nahary ny lanitra sy ny tany. Tompontompanjaka ny mpanjaka mahefany zavatra rehetra, atolotray ho anao rery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Isaoranay ianao satria na dia eo ary ny faniasiavanay, na dia eo ary ny fanontana eo anatrehanao, dia mbola porofonao mandrakariva fa mbola omenao fahasoavana izahay, ka tratra izao taona vaovao 2024 izao. Aoka ho taona izay hikatsahanay ianao izy ity Tompo, ka hifonana sy bebana aminao mba tonga anay ho voaomana ny amin'ny fiavianao be voninahitra, satria tena andrandrainay tokoa izany manoloana an'ireo toe-java misy maneran-tany, ireo arety mandringana, ny atsy, ny toe-javatra ara-boajanahary mahatsiravina izay miseho ankehitriny, dia efa manambara fa ho avy tsy ho ela ianao. Ka aoka ane ny fahasoavanao ny amin'ny olona rehetra maneran-tany, ary tononona manokana eto ireo filoham-pirenena, indrindra ny filoham-pirenenanay sy ny andrim-panjakana rehetra, omeo fahendreny izy ireo mba hita izay hitondrana an'izao firenena izao ho eo aminao voalohany indrindra, satria mila mibebaka ny olon-drehetra eo anatrehan'izao toe-javatra zao, mila manantona anao tario amin'izany ny mpitondra rehetra, ny pastora rehetra ihany koa dia omeo fahendreny eo amin'ny fanomanana ny membre ny fiangonana tsirairay avy ho amin'izany fihevinao izany, hiatrika ny toe-javatra sarotra sy manahirana mba hanana tanjatsaina, hanana herim-po, ary indrindrandrindra hirotsaka ho amin'ny asa izay nankinina ho fanafainganana ny fiavianao be voninahitra. Ireo reran-kampo, ireo kivy sy ireo ketraka dia vangio amin'ny alalan'ny falan'izaka hanana fiadanam-po. Ireo izay tsy salama dia aoka omenao fahasitrana izy ireo ka hidera sy ankalazanao. Tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavaka.
tonga amin'ny fanompoam-pivavahana anolorana ny fanatitra sy ny ampahafolony isika. Andeha anokana fotoana vitsy isika anomanana ireo fanatitra sy ny ampahafolony izay ho atolontsika anio. Rehefa voamantsika izany dia anatanteraka vavaka mangina isika. Miakoka amin'Andriamanitra isika satria mendrika atao lohalarana izy. Ao amin'ny Genesis toko voalohany andininy voalohany dia toy izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Mametraka an'Andriamanitra ho lohalarana amin'ny zavatra rehetra ny soratra masina. Ary mametraka an'Andriamanitra ho voalohany ny Baiboly araka ny nambara hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra. Tsy mamaritra toeram-boninahitra izay tanan'Andriamanitra ny filazana eto, ny filazana fa izay fiandohana izay, fa maneho an'Andriamanitra kosa ho fiandohan'ny zavatra rehetra ary mananjoa amin'ny zavatra rehetra. Ny apôstôly Paoly dia miantso an'Andriamanitra ho fehizoro indrindra. Ary Jaona ilay nanoratra ny boky ny Apokalipsy dia miantso an'Andriamanitra ihany koa ho alfa. Ary raha mbola manako ao antsofintsika ilay antso hoe ataovy lohalarana Andriamanitra dia toa fahasahiana ny fiheverana fa isika no manapa-kevitra hametraka an'Andriamanitra ho lohalarana. Ny fametrahana an'Andriamanitra ho lohalarana dia ny fanekena ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra. Izy no voalohany ary izy no mananjoa amin'ny zavatra rehetra. Rehefa mametraka an'Andriamanitra ho lohalarana isika ary havana malala isany dia mametraka antsika na mametraka ny tenantsika hitovy laharana amin'ny zavaboary rehetrarehetra. Indray andro dia nisy mpirahalahy izay niaran'ny lalao hanangana ireo ampahany amin'ireo puzzle. No kelikely dia nandrehan'izy ireo ny famaly ny rainy. Niditra moramora tao amin'ny efitrano izy. Ary rehefa tafiditra tao amin'ny efitrano izy dia nahita azy mirahalahy toa ny fandihitra, ny fampitabataba, ny azona ny puzzle teny am-pelantanany. Ny anankiray te hametraka ny azy eo amin'ny farany ambany, eo amin'ny ankavia. Ny anankiray indray te hametraka ny azy eo amin'ny farany ambony, eo amin'ny ankavia. Ny tsiky ty raim-pianakaviana nahita ny fihetsika izy mirahalahy ary nanoro-hevitra azy hoe raha tsy hapetraka nareo eo amin'ny toerana izay tokony hisy azy ny puzzle dia tsy ho feny mihitsy io puzzle io. Ry havana malala isany, tsy ho feny ihany koa ny fiainantsika raha tsy hapetraka tsika amin'izay toerana misy azy dia ilay toerana voalohany ilay Andriamanitra ny andohan'izao rehetrarehetra izao. Tsy natao pahary isika fa voary. Ary ny fanontaniana mety mipetraka dia hoe iza sa inona no mifaninana hahazo ny toerana voalohany eo amin'ny fitantanantsika ny fananantsika tsirairay avy, na kely izany na lehibe. Raha irinao ary anio indrindrandrindra amin'izao taona vaovao izay diavintsika ity, mba hiavaka amin'ny lafiny rehetrarehetra, andao ametraka an'Andriamanitra ho lohalarana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Andeha hiaraka hivavaka ho amin'ny fanatitra isika eo am-pitsankanana. Rainay izay any an-danitro, rainay tsara indrindra. Mbola faly misaotra anao izahay satria mbola afaka manantanteraka izao fanompoam-pivavahana manokana ho amin'ny fanaterana ny fanatitra sy ny famerenana ny ampahafolony izao. Tompo malalo,
mety tsy mendrika izahay tamin'ny lasa kanefa mbola menao tompo-potoana afaka maneho izany mamelany tsy famendrenay raha manolotra izany izahay ka mety misy ny tsy famendrena eo anatrehanao ka aoko kosa ny fanatitra sy ny ampahafolony izay hoentinay anio dia mba tahaka ny anitra manimpofona eo amin'ny seza fiandriananao. Tompo malalo manomboka ny taona vaovao maniry koa izahay raha mandritra taona 2024 ity dia mba ho taona voakasika ao manokana ny mombanay iray manontolo, ny asanay iray manontolo, ny fianarany zanakay iray manontolo ka amin'ny fotoana rehetra mety indrindra ny isa-sabata tahaka izao Andriamanitra dia mba fifaliana ho anay ihany koa ny mamerina sy manolotra ny ampahany masina tamin'ny fitahianao anay. Tononona angatana izany vavaka izany ny amin'ny anaranao rery any Kristy Jesosy. Amen. Anatin'ny fanatitra isika dia feokira no andeha andravaka izany fanatazana ny fanatitra izany. Fanolorantsika ny fanatitra dia andeha hitsangana isika hanao ny hira fa 700 ho ny fanatitra terinay. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana natokana ho antsika ankizy indray izao dia andao isika hiaraka hira mafy ilay hira efa mahazatra antsika ora mamy. Manasa antsika rehetra ary hitsangana rakizy dia andao isika hiaraka hiretina izany hira izany. Yeah.
Nisy tovolahy kely anankiray rakizy. Nomeny ray aman-dreny fanomezana tsara tarehy izy dia famantaranandro tsara tarehy no natolotra azy tamin'izay fotoana izay rehefa nifindra kilasy ambony izy. Ary noezahany foana ny anaraka izay voatondro nyity famantaranora ity rehefa andeha hianatra izy. Indray andro ara dia nifanena tamin'ny namana anankiray izy. Ary rehefa nifanena tamin'ity namana ity izy dia nanomboka nifankahazo-po izy ireo. Ary izay ataon'ity namana ity hatrany no ataon'ity tovolahy kely ity. Indray andro dia hoy neny mantsy azy, zanako, andao isika hivavaka fa fotoana ny ankizy izao. Dia manasa antsika rehetra ary araka hivavaka isika anaraka ny vavaka izay nataon'izy mianaka ihany koa. Iaraka hivavaka isika ry zanako izy. Jesosy malalo misaotra anao satria mbola tonga amin'izao fotoana izay ahafahana mifampiresaka amin'ny ankizy, amin'ireto zanako ireto indray izan-kehitriny. Mangataka ny fanahinao hitoetra ary ny fahendrena aminao avy aminao ho amin'ny ankizy rehetrarehetra, ho amin'ireto zanako ireto ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Vita rakizy ny vavaka dia nanomboka nasaineny ny tantara ny tontolo androny ny ankizy rehetra tao an-trano. Any, misy namako izay any, tena mahafinaritra be mihitsy ny fiakanjony. Tena mahafinaritra be mihitsy ny zavatra ataony ao an-trano. Tena mahafinaritra ny tantara ny zavatra mahafinaritra azy tamin'ity namany ity ilay tovolahy kely. Ary ny zavatra tsikaritra tao aorianan'izay rakizy dia nanomboka niova ny fiakanjon'ity tovolahy ity. Nanomboka niova ny fiteniny ao an-trano. Nanomboka niova ny zavatra hoaniny ao an-trano. Dia hoy neny mantsy azy hoe, fa maninona ianao tsy misakafo maraina ry zanako? Le namako tsy mba manao an'izany misakafo maraina izany izy fa rehefa tara hony dia tonga dia hajanona avokoa ny zavatra rehetra fa lasa izy mandeha mianatra. Izany dia tsy niteny aloha neny. Taty aoriana indray, fa maninona no tahaka izao ny fitafinao ry zanako? Izao ny fitafinay mirahalahy androany satria izay mirahalahy tena mpinamana dia miezaka mitovy foana ny fitafy izay asehonay. Nanomboka niova tanteraka ny fiainan'ity tovolahy kely ity rakizy. Ary rehefa hiatrika hanomana fanadinana amin'izay izy ireo ny 3 volana voalohany dia tsikaritry neny fa nanomboka nilatsaka ny naotiny taorianan'izay. Ary rehefa tonga ny taom-baovao ohatr'izao dia nifampiresaka indray ineny sy ilay zanany. Sao zanako, mila manao ezaka manokana isika amin'ity taona vaovao ity. Andao hanova fomba famindra vaovao indray isika. Fa maninona izao ilay tovolahy kely? Zange izao milamina be za ve tsy hitany neny lasa mazoto be izao? Kanefa nene zanako, ohatrany lasa tsy hitako mandeha mivavaka tsony ianao Ary rehefa tsona hoe hanao fotoam-pivavahana ato an-trano dia lasa malaindaina ianao. Dia rehefa taty aoriana rakizy hiatrika fanadinana indray ity tovolahy ity. Tamin'izay fotoana izay dia nanana famantaranora tsara tarehy ilay namany tao an-trano. Ary rehefa mijery an'io famantaranora io ity tovolahy kely ity dia nijery ny famantaranora ihany koa izy. Dia jereny fa tsy mitovy ilay famantaranora anankiroa. Dia hoy izy hoe ny an'ilay namako no mety hoy izy. Dia novany ny famantaranora tamin'izay fotoana izay. Ary rehefa novany ny famantaranora tsy nanontany, tsy niresaka izy fa lasa izy nandeha. Nody rehefa avy eo. Tany an-trano amin'izay ny zavatra niseho isika. Nitenenineny izy. Hiatrika fanadinana ianao rapitso tsy mahazo manao kitotoa mihitsy amin'ny fanadinana io satria manjary latsaka be mihitsy ny notinao. Eno izy. Efa manana famantaranora ka. Efa mandeha tsara ny famantarannorako. Efa niregleko tsara izy ity.
eny ara hoineny jerena rakisy maraina ny andro gahky ny eny fa manina ianao tsy ny fo fa ngah ianao tsy atrika fanadinana mbola ora tsy fandehanana any am-pianarana zao mbola milamina tsara efa tara ianao zanako izy efa tara ianao efa ny oarana ho elabe ny fanadinana ary tsy afaka manatrika fanadinana itsony ianao zany ve fa mifiry zao nijery ny famataran'oranoneny izy tamin'izay fotoan'izay ary de nalahelo mafy izy lasa izy niazakazaka tany amin'ilay namany mbola ao ve fanantenana efa lasa izy ho ilay tao an-trano de tsy mba niantso ana ve izy efa lasa efa elabe izy tamin'izay fotoan'izay de nody izy rakisy ary nitomany izy rehefa aveo de vo tonga tao an-trano izy de hoineny mantsy azy avinga ianao zanako hoe tia ny tenin'Andriamanitra ho anao androany hoineny mantsy anazy hoy Jesosy taminy de hoy Jesosy ihany koa aminao ao amin'ny Jaona 4:4-9 de novakineny ilay teny hoe hoy Jesosy taminy izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako raha mahafantatra ahy ianareo de ho mahafantatra ny raiko koa ary hatramin'izao de mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy zao zanako ndao isika anatona an' Jesosy ifona am' Jesosy raha tsapanao fa misy zavatra tsy nety nataonao satria niova avokoa ny fiainanao hadininao Jesosy hadininao ilay réveil ataon'i Jesosy ianao isaky ny maraina amin'ny alalan'ny vavaka de nitomany izy rakisy tamin'izay ary nahatsiaro izy fa ao amin'i Jesosy rery ihany no fanavaozam-piainana ary rehefa aveo de namaky ny tenin'Andriamanitra indray ineny ao amin'ny Efesianina 4:1-9 voalohany sy ny faharoa ko amin'izany de aoka anahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'ny Kristy ianareo de nanolora ny tenany ho fanatra sy fanavotana an'Andriamanitra ho anitra angasitrahana amonjy antsika nilamina ny zavatra rehetra rehefa aveo satria nandeha netiny neny tany am-pianarana izy rehefa avy mivavaka izy mianaka nifona tamin'i Jesosy izy de nanao dingana vaovao indray izy teo amin'ny fiainany ary vita ny somatsara ny fanadinana ary niova tanteraka ny fiainany tao aorianan'izay ny tompony hitantsika rehetra rakisy ary anao dingana vaovao miaraka amin'i Jesosy isika tsy ny namana no ohatra ho antsika fa Jesosy no ohatra ho antsika ndeha hivavaka isika rakisy Jesosy io misaotra anao satria afaka nandray lesona avy amin'ny tantarany fanantenana sy finiavana izay miangavy manokana anao Jesosy eo amin'ity taona vaovao izay diavina ity de ampio ny ankizy rehetrarehetra hanao fanandramana miaraka aminao fa tsy hitoky amin'ny fanandramany namana iaino sy akatohany dada sy neny ihany koa ary anao loha laharana amin'ny altara isan'andro ao tokantrano ary anao fanandramana ihany koa amin'ny fiarahana aminao Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainanay amin'ny anaranao Jesosy eo no irina saingatahana sany vavaka izany amen. Fanoizantsika ny fotoana hatrany sy ho fiandrasantsika ny afatra manokana avy amin'Andriamanitra izay hoentin'ny mpanompony dia handre hira iray isika izay hira hataony atoko-pihira avy eo amin'ny feon'ny faminaniana. Ilafatsy ny lanitra hoan'izao tontolo izao de teny somaharitra mitory fiaina vaovao iteny
Riteni sumazava Lidani sini pulinetu Andusita ni aizipitu Aratulani tumrisa Zeso fahamaringana Sikanana Kuanireu marerifu Zaiminu savi makatu Riteni sumazava Ritani silipulinetu Andusita ni aizipitu Anatunali tumpliza Saichu chakasikilichu Nuzau fianaletuizau Kami tumanirerapu Nueni erivauvau Riteni sumazava Ritani silipulinetu Andusita nilaizipitu Anatunali tumpliza Riteni sumazava Ritani silipulinetu Andusita nilaizipitu Anatunali tumpliza Eny ary isaorantsika Andriamanitra no ny famindrapony ka natratrarantsika ty andro sabata ity, andro fitsarana, andro izay natokan'Andriamanitra mba hitsarana. Zava-dehibe zany satria mazava ny voalazan'ny ten'Andriamanitra fa sabata ny Jehova ny andro fafito an'Andriamanitra ny andro sabata, kanefa dia noho ny fahasoavany dia nomeny ho antsika ihany koa mba hitsarantsika miaraka aminy iza amin'izany andro sabata izany. Dia zay ny voalohany indrindra izay isorantsika n'Andriamanitra noho ny tombontsoa izay omenantsika afaka mitsahatra amin'izao andro sabata izao. Sabata manokana satria sabata voalohany volana janoary, voalohany taona ihany koa 1er janvier, zay angamba ny tonga dia ilazantsika anazy, tonga dia sabata ny 1er janvier, fitsara mahafinaritra zany hoe vao manomboka ny taona dia sabata no anomboana azy. Ary zany ihany koa mba tena fanantenantsika hoe rehefa hiditra any amin'ilay fanjakana lanitra isika dia fitsarana no iarahantsika miaraka amin'Andriamanitra. Dia ohatrany hoe miaina sahady amin'izany toejavatra antsika amin'ity andro sabata manokana andro voalohan'ny taona 2024 ity. Manaraka izany dia manamafy ny fiarabana antsika rehetra tratry nyty taona vaovao 2024 ity. Isaorantsika Andriamanitra no ny fahasoavany sy ny fitahiny ary indrindra ny fitantanany ka natratrarantsika izany taona izany, satria maro ireo olona izay nikasa sy mba naniry sy nanantena mba ho tratry ny taona vaovao kanefa indrisy. Isaorantsika nefa Andriamanitra fa ankehitriny dia afaka ny manao izao fanompom-py avany izao tsika amin'ity taona vaovao ity ho fiankofana amin'Andriamanitra sy ho fisaorantsika an'Andriamanitra. Mirary ny ho antsika rehetra ny fiadanan'ny tompo, ny fahasoavany, ny famonjena, ny fiainana, fifaliana, fahasalamana ho antsika rehetra ho amin'ity taona 2024 ity. Rehefa anatin'izao taona vaovao izao dia fanao mahazatra ny mifaly, ary marina zany. Tokony mifaly ihany koa, tokony mifaly rehefa tratran'izany taona vaovao izany.
kanefa mampieritreritra ny toejavatra miseho raha ohatra mijery fotsiny tsika ny zavatra misy eto amin'izao tontolo zao, indrindra ohatra hoe ny aretina, dia ohatra ny tsy tanteraka ny fifaliana hoe atahoana moa ny faly, kanefa marary ny tena amin'izao taona vaovao zao, atahoana moa ny anao fifaliana ohatra ny fianakaviana, kanefa nisy reo havana zay nodimandry noho ny aretina amin'ity taona vaovao ity, dia ohatra ny mampieritreritra ihany toejavatra misy eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ten'Andriamanitra dia milaza any amin'ny Petera 2:7, dia raha mamaky tsika ao amin'ny 2:7, azafady Petera 1:4-7 zay no voalohany hojerevantsika, dia milaza le ten'Andriamanitra ao hoe fa efa tombotra ny farany zavatra rehetra ao izy. Efa tombotra ao izy ny farany zavatra rehetra. Dia milaza izy ao amin'le Petera 2:7 amin'izay ny 2:7, hoe inona moa zany zavatra miseho amin'izay fotoana zay, inona kay le hoe atombotra ny farany zavatra rehetra. Dia ozy izy ao amin'le Petera 2:7 ny 10:10, dia zao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Ndao vakitsika lisy. Dia ozy izy hoe fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimony mafy, ary ho levo ny afo ny tena zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Aika izay zany le hoe efa tombotra ny farany zavatra rehetra, dia voalaza eo hoe ho levo ny afo ny tena ny zavatra rehetra sy ny asa eo aminy. Fomba fiteny hoe taona vaovao, tratry ny taona vaovao, dia mifaly, dia misy ny firenentsika samy no tratry ny ho avy indray, ary misy moa le hoe ho tratry ny farany. Dia tsy fantatra hoe inona moa zany le farany. Ho tratry ny farany, ho tratry ny farandro ve, sa ho tratry ny farany zavatra rehetra ve? Kanefa le farany zavatra rehetra, araka ny volazan'ny Baiboly, afaka le farany zavatra rehetra. Fandevonana kay le hoe farany zavatra rehetra. Ho levon'ny afo ny tena zavatra rehetra, zay no mamarana ny tantarantany. Dia ohatra ny hafahafa ihany le hoe ho tratry ny farany, hoe ho tratry ny afo zay zany ianao, hoe manira le olona ianao mba ho samy tratry ny farany e. Dia ho tratry ny afo ve, ho tratry le fandevonana ve? Ary eto zany dia mampieritreritra ny toejavatra hatrentsika eto amin'ity zao tontolo zao ity. Vaovao ny taona, dia hoe mitombo indray zany taona. Dia mitombo manahoana moa zany le taona? Mitombo makaiza le taona? Mitombo manakaiky ny farany le taona. Kanefa mazava hoe le farany dia fandevonana, zay ny farany. Dia ohatra ny hoe mitombo makany amin'ny fandevonana zany le taona. Rehefa zany ny eritreretina, dia ohatra ny tsy mitondra fifaliana ny tombo taona, satria manakaiky zany le fandevonana, manakaiky ny farany, manakaiky ny fandringanana eto amin'ity tany ity. Inona moa zany ny fifaliana amin'izany? Efa akaiky zany le fandevonana zareo, fa dia mifaly ve tsika? Sinsisa. Ary akoatran'izay, rehefa taona vaovao ohatran'izao dia miara-mifaly ny fianakaviana amin'ny alalan'ny fiaraha-misakafo maro samihafa. Indraindray dia toe-tsaina sy toe-po hafa no hiatrehana an'izany fifaliana izany. Ny ten'Andriamanitra dia milaza any amin'ny Lioka 2:20 ny 2:20, dia milaza izy hoe ho reraka ny fon'ny olona ozy izy. Ndao ny vakitsika e, Lioka 2:20, Lioka 2:20 azafady. Zao no voalazan'ny ten'Andriamanitra. Ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany zay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Noho ny fahatahoran'ny olona ny zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Iza hono mahalala ny zavatra iseho amin'ity taona 2024 ity? Tsisy mahalala. Inona no iseho eto ambonin'ny tany?
dia noho ny fahatahorany zavatra iseho sy ho tonga ety ambony tany dia ozy izy ny baiboly hoe horeraka ny fon'ny olona, matahotra ny amin'ny zavatra ho avy ety ambony tany. Ohatra ty aretina izay misy ankehitriny ty fotsiny, iza no mahalala ny zavatra iseho amin'io aretina io, dia reraka ny fon'ny olona manoloana an'izany. Taona vaovao androany sabata voalohan'ny volana janoary, mifaly ny olona rehetrarehetra. Dia rehefa vakiana ilay baiboly, ay le olona mifaly io a, olona reraka ny fony, olona izay reraka ampo zany no mifaly tratran'le taona vaovao. Ohatrany hafahafa be ny zany hoe olona mifaly dia kanefa olona reraka ny fony, satria matahotra izy, manay izy ny amin'ny zavatra ho tonga ety ambony tany amin'ity taona ity. Dia tsy haiko hoe alaivo sara an-tsaina hoe inona moa zavatra miseho amin'izany, hoe iny zany ianao misakafo. Androany io zany voalohan'ny volana janoary dia eo daholo le sakafo tsara tare, sakafo mafilotra ozy izy ny fitentsika amin'ny alalan'ny laoka tsara sisisy. Dia mihinana sakafo le olona, sady olona reraka fo no mihinana an'le sakafo. Dia ohatra nahoana moa zany zavatra zany? Ry havana malala, izay indrindra mahatonga ty ten'Andriamanitra ity izay ho vakiana amintsika. Ao amin'ny Petera 2:7-7. Ndao ny mba vakiantsika ny ten'Andriamanitra. Petera 2:7-7. Dia izao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra: kanefa isika araka ny teny fikasana dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Soa ihany fa misy an'io teny fikasana io. Isika ozy izy araka ny teny fikasana dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao. Aika izay zany le fifaliana. Dia rehefa tonga ny taona vaovao dia faly ianao, satria efa manakaiky le lanitra vaovao sy tany vaovao araka ny teny fikasana. Dia izay no antony faliana rehefa tahaka izao hoe tratran'ilay taona vaovao, manakaiky lay lanitra vaovao sy tany vaovao, satria manantena isika araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Toriteny izay nataon'i Jesosy no andeha raisitsika amin'ity sabata ity. Ao amin'ny Matthieu 4:7. Zao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Matthieu 4:7. Inona no afatra izay omeny Jesosy anao amin'izao taona vaovao izao? Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany andro zany dia nanomboka ny toriteny Jesosy ka nanao hoe. Dia inona ny toriteny nataon'i Jesosy? Dia izay koa no toriteny izay omena anao amin'ity taona vaovao ity. Zao le toriteny Jesosy: mibeba fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Raha malala, raha milaza hoe efa tombotra amin'ny farany zavatra rehetra sy ny sisa, dia ny afatra izay omeny Jesosy atsika dia hoe mibeba fa efa akaiky le fanjakan'ny lanitra ny efa akaiky. Ny farany tsy maintsy ho tonga amin'ny farany, fa miaraka amin'izay dia manantena isika fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Mibeba ozy izy Jesosy Kristy. Dia andehantsika hijeriny amin'ny hoe inona zany le hoe atao hoe mibebaka ary. Ahoana zany hoe fibebahana izany? Ao amin'ny Matthieu ihany no raisitsika. Matthieu 4 ihany. Dia vakitsika ny 9:20. Inona kay ny toe-javatra iainana ankehitriny? Iainana izao tontolo izao mihitsy aza. Ao amin'ny 9:20 izy, ao amin'ilay Matthieu 4 dia izao ny zavatra voalaza: ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia ahita mazava lehibe.
ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloko ny fahafatesana no ny posahany fahazavana. Izay zany lay tiany Jesosy iainantsika. Ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia ahita mazava ozy izy. Ny faniriako anao amin'ity taona vaovao ity, mba tena ahita ny mazava ianao ary azava ny fiainanao, andeha ao mazava ianao. Mety maizina ny ainanao tamin'ny taona lasa iny, maizina tamin'ny endri-maso samihafa, mety namoyavana, misy fahasairana, ny aina tao anatin'ny maizina. Taona vaovao, taona ankehitriny, dia izay ny teny izay omeny Tompo anao. Ny olona izay nitoetra tao maizina dia hita mazava lehibe. Dia ozy izy, ary izay nitoetra tao amin'ny aloko ny fahafatesana dia ny posahany fahazavana. Ankehitriny, amin'izao tsika amin'ny teny izao, mety misy olona miaino anatin'izany izy, ao anatin'ny aretina, miandro fahafatesana, mandalo lohasaloko ny fahafatesana. Izy Davida any amin'ny Salamo, mandalo lohasaloko ny fahafatesana. Tsy fantatra hoe ho velona sa ho faty, fa ny Tompo amin'ity voalohan'ny volana sy voalohan'ny taona ity dia manome teny ary manome hafatra ho anao fanantenana, manao hoe ianao izay mitoetra amin'ny tany aloko ny fahafatesana dia hiposahan'ny fahazavana ianao. Ny tsy ambarantelony izay dia le andiny fafitambin'ny folo, mibeba fefakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Zay ny atanteraka an'iza rehetrarehetra zany, fibebahana. Dia ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:1-7 dia hozy izy ny ten'Andriamanitra milaza manao hoe mibeba ka miverena mba hamonona ny fahotantsika. Ndao vaky itsika lisy asan'ny apôstôly toko 7:7-10. Zao vaky ny teny: koa mibeba ianareo ka miverena hamonona ny fahotanareo, mba ho avy zay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Zay le hoe mibeba fefakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ho avy ny andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'i Jesosy Kristy. Ho avy Jesosy isehony amin'ny rao lanitra, dia hozy izy ny ten'Andriamanitra, mibeba ianareo ka miverena hamonona ny fahotanareo, ka mba ho tonga anareo ny andro famelombelomana amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Aika izay le atao hoe mibebaka, miverina amin'Andriamanitra, miverina eo amin'Andriamanitra. Le havana malala, taona vaovao dia izao omen'Andriamanitra tombo taona ianao hiverenana amin'Andriamanitra. Amin'ity taona 2024 ity, aoka mba ho tanteraka aminao zany fibebana izany, ka hiverina amin'Andriamanitra ianao amin'ity taona 2024 ity. Dia ho avy ny andro famelombelomana ho anao amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Tsy ho ela intsony, satria Jesosy no miteny hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Miaraka amin'izay ihany koa dia hozy izy, mibeba ianareo ka miverena hamonona ny fahotanareo, hamonona ny fahotanareo. Mahafinaritra ny ten'Andriamanitra, satria mbola manome tombo-taona ho anao zany izy amin'ity taona 2024 ity, hamonona ny fahotanao. Ravana malala, tena fanantenana ho antsika zany, satria Jesosy dia mbola te hamono ny fahotanao amin'ity taona 2024 ity. Inona ny manakana anao tsy hanantona an'Andriamanitra? Inona ny manakana anao tsy hanapa-kevitra ny velona amin'Andriamanitra? Inona ny misakana anao tsy bebaka marina amin'Andriamanitra? Satria izy dia milaza hoe mibeba ianao dia miverena hamonona ny fahotanao. Mifaly tsika satria akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Mifaly isika satria afaka miverina amin'Andriamanitra indray isika. Mifaly isika satria afaka hamono ny fahotantsika Jesosy Kristy. Efa akaiky
ny fanjakany lanitra. Ravana malana ao amin'ny Matio toko fa 7:1-2 Jesosy dia miteny manao hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompotompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra ozy izy, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Aika izany le fanjakany lanitra hidirana kay le izy. Raha miteny Jesosy hoe mibebana nareo fa efa akaiky le fanjakany lanitra, dia izao ay le fanjakany lanitra hidirana. Ianao zany mila miditra amin'le fanjakany lanitra, mila miditra amin'le izy. Dia ny fomba hidiranao amin'le fanjakany lanitra dia araka n'io Matio toko fa 7:1-2 io, izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra ho Jesosy. Dia amafisiny Jesosy zany ana Matio toko fa 12:15 dia milaza Jesosy hoe iza mo ireo izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Antsoiny Jesosy hoe iza izy ireo? Dia zao lazainy Jesosy ao Matio toko fa 12:15. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy dia hozy izy: fa na iza no hanao ny sitrapony raiko izay any an-danitra, dia izy no rahalaiko sy anabaviko ary reniko. Aika izay no mahatonga Jesosy miteny hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompotompoko ny hiditra amin'ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Satria izay manao ny sitrapony ray dia antsoiny Jesosy hoe rahalahiny, anabaviny ary reniny. Dia mazava ho azy fa afaka miditra ana fanjakany lanitra izy, satria mpianakavin'i Jesosy manao ny sitrapony ray tahaka anazy. Dia izay lazainy Jesosy ao Matio toko fa 9. Dia ndao vakitsika le Matio toko fa 9 dia Jaona toko fa 9 azafady, Jaona toko fa 9 ny 9:20 sy ny 8:30. Dia zao ny lazainy Jesosy. Jaona toko fa 9 ny 9:20 sy ny 8:30. Hoy Jesosy: fa tsy nidina avy tany an-danitra mba hanao ny sitrapoko, fa sitrapony izay naniraka. Dia ianao ihany koa zany rehefa manao ny sitrapony ray dia tahaka an Jesosy ianao amin'izay fotoan'izay, satria eto izy dia miteny hoe za tsy nidina avy tany an-danitra mba hanao sitrapoko, fa sitrapony izay naniraka. Dia izay mahatonga azy hoe izay rehetra manao sitrapony ray dia antsoiny Jesosy hoe rahalahiny, anabaviny ary reniny. Fantaniana ngeza be izay mipetraka dia hoe inona raha le sitrapony ray? Taona vaovao ao anatin'ny fifaliantsika ankehitriny na tratran'ity taona vaovao ity, dia mipetraka amin'ny fantaniana hoe inona marina kay le sitrapon'Andriamanitra. Sao dia tsy sitrapon'Andriamanitra zao ataontsika zao, satria miara mifaly, dia miara mihinana, misakafo, misotro aza ny sasany. Sao dia tsy sitrapon'Andriamanitra ny atao, kanefa ny andro fitsarana, ny andro fety ihany koa, satria voalohan'ny taona. Inona le sitrapon'Andriamanitra? Ao amin'ny Jaona toko fa 9 ny 7:30 sy ny 8. Dia zao voalaza ny ten'Andriamanitra: ary izao no sitrapony izay naniraka, dia inona le izy? Ny tsy amelako isy very izay rehetra nomeny ahy, fa hatsangako indray izy amin'ny andro farany. 9:8. Fa izao ny sitrapony raiko, dia ny azahoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izao nangana azy amin'ny andro farany. Ny sitrapon'Andriamanitra ho anao dia tsy amelan'i Jesosy isy ho very, fa mba hanana fiainana mandrakizay. Izay ny sitrapon'Andriamanitra. Dia misaotra an'Andriamanitra isika na tratra n'ity taona ity, satria tia hanatanteraka ny sitrapony eo amin'ny fiainanao Jesosy, dia ny tsy amelanao very fa ny hanananao fiainana mandrakizay. Faranantsika ny afatra: mibeba fefakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Taona vaovao, tsy fantatsika ny zavatra izy io, tsy fantatsika. Ny fiafaran'izao tontolo izao efa voalaza amin'ny Baiboly, ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra. Izay ny fiafaran'ity tany ity. Ny fiainanao
manao no ny fiainanao amin'ity taona ity. Ny afatra dia hoe tia hanatanteraka ny sitrapony eo amin'ny fiainanao Jesosy amin'ity taona ity. Dia ny sitrapon'Andriamanitra dia ny tsy hamelananao izy ho very fa anana fiainana mandrakizay. Zay sitrapon'Andriamanitra. Ka tonga anao ho tafiditra any amin'ilay fanjakany lanitra. Ho tanteraka aminao anie ny fibebahana marina. Ho tanteraka aminao tokoa anie ny sitrapon'Andriamanitra. Ka mba tsy ho very tokoa ianao fa nana fiainana mandrakizay. Andriamanitra anie hitantsika rehetra. Amen. Ho famaranantsika ny fotoana dia iara-itsangana itsika hanao ny hira faina amin'ny 300 mitondra ny lohateny hoe efa akaiky ilay andro malaza. Iaraka ivavaka isika tompoko. Andriamanitra rahanahy masina tsara indrindra ny an-danitra, isaoranay anao ny teninao izay nomenao anay tamin'ity sabata maraina ity, izay miantso anay tsiraray avy hanantona anao amin'ny alalan'ny fibebahana. Izao taona vaovao izao anie ho taona amitrananay ny fihavananay aminao, ka hoekenay, hoekenao ihany koa ny fanantonana anao izay tanterahanay. Ka ho feno fahombiazana, ho feno fitahiana izany taona vaovao izay omenao anay izany. Aoka izao tsodrano izao, ho tonononao amin'ny isam-baravarana. Hitayanao anie Jehova ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hametraka ao am-ponao ny fiadanany. Noho ny amin'ny anaran'i Kristy. Amen.